Tomona mandrakariva ao amintsika rehetra riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana van'Andriamanitra raintsika sy Jesu Kristy tompontsika. Ny salamo fahatelo amby enimpolo na dia ny voalohany hatramin'ny fahadimy no mamintsika eny am-pelatanana. Salamo fahatelo amby enimpolo na dia ny voalohany hatramin'ny fahadimy aorian'izay ny hira fa enimpolo amby efajato nandeha ny voalohany sy fahatelo. Hira fa enimpolo amby efajato nandeha ny voalohany sy fahatelo. Okera mitsangana sika. Raha tsika mamaky ny salamo fahatelo amby enimpolo nandeha ny voalohany hatramin'ny fahadimy amin'ny anaran'ny Tompo. Andriamanitro, Andriamanitro ianao, mitady anao fatratrao, mangetahetanao ny fanaiko, maniry anao ny nofoko eto amin'ny tany maina sy mangetana tsy misy rano. Toy izany nijereko anao tao amin'ny fitoerana masina, hahitako ny herinao sy ny voninahitrao, fa tsara no ny aina ny famindramponao, ny molotra hideranao. Toy izany nisaorako anao raha mbola velona koa aho, amin'ny anaranao no anandratako ny tanako, toy ny vokitsoka sy tavy no avokisa ny fanaiko, ary amin'ny molotra falifaly no hideran'ny vavako anao. Amen. Zahay Andriamanitro, tafavory eo anatrenao, ianao izay tsy nitsahatra miantso anay, mba ho eo anatrenao handray ny famindrampo sy ny famelan-keloka, handray ny fitarian-dala ny fanahy masina, izay mampahafantatra anay ny lalana dia ny lalan'ny ain'ny fanahy. Maka sitraka noho ny amin'ny tantananao anay nandritra ny tontolo andro, ary ndreto mipetraka eo anatrehany seza fiandriananao ny vahoakanao, mba hianatra ny teninao indray. Mitarianay fanahy masinao amin'ny anaran'i Kristy Jesoa. Amen. Vakina amintsika ny Jaona toko faharoapolo, ny andininy faraiky amby roapolo hatramin'ny fahatelo amby roapolo amin'ny teny Antefasy. Jaona toko faharoapolo, ny andininy faraiky amby roapolo hatramin'ny fahatelo amby roapolo amin'ny teny Antefasy. Aorian'izay ny Koretianina voalohany toko fahadimy ambin'ny folo, ny andininy faharoa amby efapolo hatramin'ny fahasivy amby efapolo. Koretianina voalohany toko fahadimy ambin'ny folo, ny andininy faharoa amby efapolo hatramin'ny fahasivy amby efapolo. Jaona toko faharoapolo, vakiny manomboka amin'ny andininy faraiky amby roapolo
ka mefara amin'ny andininy fahatelo amby roapolo voakigna me zaka tefasy farafangana da hoy koa Jesosy tamin'zareo fiadana ho anareo akoho ny raha niabako anahy ny agnirako anareo avao koa da lany zakan'izany izy da nagnome fofognainy da hoy izy alaigny efa gnay masiny ndre adosonia ndre ania ny avelanareo da voavela da ndre gnania avao koa ny sy avelanareo da sy voavela. Amen. Koretianina voalohany toko fahadimy ambin'ny folo ny andeny faharoa amby efapolo hatramin'ny fahasivy amby efapolo. Mivaky eto izao amin'ny anaran'ny tompo izany dia toy izany koa ny fitsanganan'ny maty afafy amin'ny fahalovana izy atsangana amin'ny tsy fahalovana afafy amin'ny fahafaham-boninahitra izy atsangana amin'ny voninahitra afafy amin'ny fahalemena izy atsangana amin'ny hery afafy tena araka ny fombanaina izy atsangana ho tena araka ny fombam-panahy raha misy tena araka ny fombanaina dia misy araka ny fombam-panahy koa ary araka izany koa ny voasoratra hoe Adama voalohan-dahy natao mananaina Adama farany natao fanahy mahavelona anefa tsy izay amin'ny fanahy no voalohany fa izay amin'ny mananaina dia vao izay amin'ny fanahy. Ny olona voalohany avy amin'ny tany dia tany, ny olona faharoa dia avy any an-danitra, izay amin'ny tany dia tahaka ilay amin'ny tany ary izay any an-danitra dia tahaka ilay any an-danitra. Ary toy ny nitondrantsika ny endrika ny amin'ny tany no hitondrantsika ny endrik'ilay any an-danitra koa. Ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Anio sika hijery ny amin'ny Jesoa Kristy izay ambara ny tenin'Andriamanitra fa fanahy ihany koa. Omaly dia Andriamanitra ray no nambara amin'ny Jesoa hoe Andriamanitra dia fanahy. Dia tahak'izay nijerentsika amin'ny tenin'Andriamanitra izay Jesoa mihitsy no manazava azy ny milaza ny momba ny tenany fa izy koa dia fanahy. Amin'ny Jaona toko fahaenina, Jaona toko fahaenina, ny andeny faharaiky amby enimpolo hatramin'ny fahatelo amby enimpolo. Dia izao no ambarany tenin'Andriamanitra. Jaona toko fahaenina ny andeny faharaiky amby enimpolo hatramin'ny fahatelo amby enimpolo. Ary fantatry Jesoa tao am-pony fa nimonmonina tamin'izany ny mpianany ka dia hoy izy taminy matafy ny tohinanareo va izay? Maika raha mahita ny zanak'olona miakatra ho any amin'ny toerany taloha ianareo. Ny fanahy no mahavelona, ny nofo tsy mahasoa na inona na inona. Ny teny izay nolazaiko taminareo dia fanahy sy fiainana. Tero tsara ilay nolazainy io. Ny fanahy no mahavelona. Dia miverina ao amin'ilay Koretianina voalohany toko fahadimy ambin'ny folo isika. Koretianina voalohany toko fahadimy ambin'ny folo ny andininy fahadimy amby efapolo.
zao ny voalaza amin'ny andiny fahadimy amby efapolo ary arak'izany koa no voasoratra hoe Adama voalohan-dahy natao mananaina. Adama farany inona lazay? Natao fanahy mahavelona. Ilay Adama voalohany dia ilay noarian'Andriamanitra any amin'ny Genesisy toko faharoa sy ny Genesisy toko voalohany moa mazava ho azy. Fa ilay Adama farany dia milaza ny amin'ny Jesoa. Dia jereo tsara ny voambolana ampiasain'ny Paoly apôstôly. Adama farany natao fanahy mahavelona. Dia ilay nilazainy Jesoa ary amin'ny Jaomina toko fahaenina ny andininy fahatelo amby enimpolo ny fanahy no mahavelona. Teny anankiray ihany na izay nambarany Jesoa sy izay tsy maintsy nosoratany Paoly apôstôly. Rehefa nandinika ny amin'ny Jesoa izy dia fantany fa ity Jesoa ity zany no ilay zanak'Andriamanitra, mitovy amin'Andriamanitra, fanahy. Nambarantsika omaly ny dikany hoe fanahy roah, lesa korokota roah. Dia io teny hoe roah io no hita eo amin'io Korintianina voalohany toko fahadimy ambin'ny folo ny andiny fahadimy amby efapolo io. Fa jereo tsara eo amin'ilay Korintianina voalohany toko fahadimy ambin'ny folo ny andiny fahadimy amby efapolo. Izy hoe arak'izany koa no voasoratra hoe Adama voalohan-dahy natao mananaina. Dia any amin'ny Genesisy toko faharoa ny andininy fahafito no ten'Andriamanitra omeny eo. Dia ndao indray tsika ijery amin'izay Genesisy toko faharoa ny andininy fahafito izay. Genesisy toko faharoa dia ndao iarahantsika mamaky ny andininy fahafito amin'ny anarany Tompo. Ary vovotany no namoronan'i Jehovah Andriamanitra ny olona ary nofofony ny fofinaina mahavelona ny vavorony dia tonga olombelona izy. Ary amin'ny Jaomina toko fahaenina ny andininy fahatelo amby enimpolo ny fanahy no mahavelona. Ary amin'ny Korintianina voalohany toko fahadimy ambin'ny folo ny andininy fahadimy amby efapolo ilay Adama farany dia natao fanahy mahavelona. Dia io voambolana io koa no hitanao any amin'ny Genesisy toko faharoa ny andininy fahafito, fofinaina mahavelona. Anehoany ny tenin'Andriamanitra fa Jesoa Kristy ilay hitantsika aty amin'ny filazantsara, ilay ambara amin'ny apôstôly Paoly any amin'ny epistily, dia efa any amin'ny fahariana ny olombelona dia efa tazanao izy. Azadinoina fa ny Genesisy toko fahatelo vao tafiditra ny fahotana, fa ao amin'ny Genesisy toko faharoa mbola tsy nisy fahotana. Io Genesisy toko faharoa andininy fahafito io no mampifamatotra antsika amin'ny Jaomina toko voalohany. Ndao jerentsika ny Jaomina toko voalohany. Ny andininy faharoa ka hatramin'ny fahaefatra. Jaomina toko voalohany
ny andeny faharoa ka hatramin'ny faefatra zay milaza ny amin'ny Jesosy Kristy. Ndaovaka itsika miaraka ireo andininy anankitelo ireo amin'ny anaran'ny Tompo. Izy dia tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany. Izy no nahariana ny zavatra rehetra, ary raha tsy izy dia tsy nisy nahariana zao zavatra ary izao na dia iray aza. Izy no nisy ampiainana ary ny fiainana ny fanazavana ny olona. Io zany tena tsisy ady-hevitra mihitsy amin'ny finoana kristiana fa tsy nisy izaho sy anao, tsy nisy ity fotoana ity raha tsy Jesoa ilay fanahy mahavelona no antopisiantsika. Tsy nisy io W petrahanao io raha tsy Jesoa izay antopisiantsika. Tsy nisy micro, tsy nisy. Alay sary atsaina am'izay le hoe ndao arahana ny fomba fisainan'ny olona hoe zany Jesoa zany tantara fotsiny zany. Tsy nisy izany. Zay no mahatonga amin'ny soratra masina ilaza hoe ny adalany manao anakapo hoe tsy misy Andriamanitra. Ny filazana hoe zany Andriamanitra zany tsisy dia midika hoe ianao koa zany tsisy. Dia nefa ianao misy sa tsisy? Iza milaza aminao fa misy ianao? Ny soratra masina. Nanao, misy olona hafahafa efa ambara ny tenin'Andriamanitra mazava tsara fa Jesosy Kristy no antony namoronana ny atao hoe fiainantsika olombelona. Inona moa ny dikany hoe mahavelona? Misy hevitra anankitelo izay dikany hoe mahavelona io. Ny anankiray voalohany, ny hoe mahavelona dia midika hoe manome fiainana. Manome fiainana. Jaona 4:7, ny andininy 9, Jesosy no milaza hoe zaho avy mba hananany. Dia manao tsy antsery be fotsiny. Rehefa ry amin'ny manaraka ry avy hojery an'izay ny teneninareo zay. Ny Jaona 4:7, ny andininy 9 ilaza amin'ny Jesosy hoe ino? Zaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana ondro. Ny dikany hoe mahavelona dia ilay manome fiainana. Jaona 4:7, ny andininy 9. Ny faharoa, ny dikany hoe mahavelona dia ilay fanahy mamerina amin'ny laoniny ny fiainana simba. Ilay fanahy mamerina amin'ny laoniny ny fiainana simba. Zany hoe ilay fiainana zay nomena antsika arak'ilay hita ary amin'ny Genesis 2, ny andininy 7, dia ambara amin'ny tenin'Andriamanitra hoe nofofony ny fofinaina mahavelona dia tonga olombelona. Io fofinaina zay nomena antsika ary amin'ny Genesis 2, ny andininy 7 io dia ilay nresantsika malo hoe ilay aina rovitra na hoe mora rovitra. Dia jereo tsara ilay aina mora rovitra, ilay fofinaina zany, dia manaraka azy eo fofinaina mahavelona. Ny mahavelona dia ilay fanahy mamerina amin'ny laoniny ny fiainana simba. Efa zany nandaran'Andriamanitra ny fiainantsika. Fatany fa malemy ilay aina rovitra na aina mora simba
dia efa nomeny antsika ihany koa Jesosy Kristy ilay fanahy afaka mamerina amin'ny laoniny ny fiainantsika rehefa simba ny fiainantsika. Lalina zany a. Efa nambarantsika hoe na ny fiainantsika ranofo na ny fiainantsika ra-panahy dia samy antohan'Andriamanitra ray avokoa. Ahoana ny atao miteraka an'izany? Nomeny antsika Jesosy Kristy. Tena miditra amin'ny antsipriany mihitsy Andriamanitra manao an'io a. Maka ohatra tsotra, tena fomba fanaoko foana ny hoe nde maka ohatra tsotra fa indraindray heverin'ny olona fa sarotra be zany atao hoe finoana kristianina zany. Atsangano tanany zay efa mba naratra teo amin'ny vatany. Sapidinina aloha fa misy spécial. Ok. Dia jereo tsara fa misy ratra, andao ataontsika hoe ratra madinidinika rehefa mitranga eo amin'ny vatanao. Dia misy fotoana na ratra madinidinika izy dia tsy mila fanafody akory fa ny vatanao ihany no efa namboarin'Andriamanitra hitondra fahasitranana ho azy. Saty zay? Zany no izy. Fa maninona no tanteraka zany? Satria efa ao amin'ny asan'i Jesosy Kristy ny mahatonga ny vatantsika ho afaka miverina ho amin'ny laoniny, satria izay no anisan'ny asan'ny fanahy mahavelona. Diko lazaina ao anatin'izay dia zao, na ino an'Andriamanitra ianao na tsino an'Andriamanitra ianao, rehefa misy ratra kely mitranga ao aminao dia miasa ho anao Jesoa. Hadalana fotsiny zany miteny hoe za tsy mino an'Andriamanitra, za zao tapaka aza, raha mbola zaza ohatra ny hoe tapaka dia tsy mila didina akory fa anao atambatra tsara dia miverina ho azy ny taolana. Fa maninona? Satria misy ilay asan'i Jesosy Kristy miasa mahery ao anatin'ilay olona, na tiany na tsy tiany. Ary zany ny fomba entin'Andriamanitra maneho ny fitiavany antsika. Tsy nisy izaho sy anao raha tsy izy ny nahary. Ary raisiny amin'ny tanana ny fiainako ny fiainanao, nanomezany an'ilay zanak'Andriamanitra, fanahy mahavelona, afaka mamerina amin'ny laonina ny fiainanao rehefa simba. Ny dikany fahatelo ny hoe mahavelona dia fanahy manome fiainana ao anaty sy avy ao anaty. Jereo tsara zany fizotran'ny hevitra zany a. Ny fanahy mahavelona dia ilay manome fiainana ao anaty. Efa tafiditra zany ny fahafatesana, efa tafiditra ny ota, tafasaraka amin'Andriamanitra isika, fa rehefa mandray am' Jesosy dia omeny fiainana ianao ao anatinao ao. Io le nyresantsika teo, zaho avy mba nanany fiainana, sady ananany be debe jaona toko fafiry, toko fahafolo andininy fahafolo, mora tadidy be 10. Ilay fanahy mahavelona dia manome fiainana ao anaty sy avy ao anaty mba ho zaraina eto ivelany. Manome fiainana ao anaty izy, zany hoe mandray an'ilay fiainana ianao. Dia rehefa azonao ilay fiainana, dia io fanahy mahavelona io indray no manampy anao mba hamoaka izay fiainan'izay eto ivelany. Na iza mandray an' Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany, dia mitondra io fiainana io koa izy eo amin'ny manodidina azy. Zany no mahafa mihitsy an'ity fanahy mahavelona izay omen'Andriamanitra antsika.
ao am Jesu Kristy no misy anio ny mifanohitra tanteraka amin'io ny ataony ny fanahy ratsy ny mifanohitra tanteraka amin'io no atao ny devoly ny devoly dia tsy manome fiainana fa manome fahafatesa ny devoly dia tsy mahay mamerina ny fiainana amin'ny laoniny izay efa simba fa mahay manimba ny fiainana tsara mba ho potika ary izay ilay fanapotehan'izay dia atao amin'ny satana eo amin'ny manodidina mazava tsara aminao amin'izany hoe tsisy antony na kely aza zany tokony fampararana amin'ny devoly tsy misy verinao amin'ny jaona toko fahaenina ny andeniny fahatelo amby enimpolo isika jaona toko fahaenina ny andeniny fahatelo amby enimpolo ny fanahy ny mahavelona ny nofo tsy mahasoa na inona na inona ny teny izay nolazaiko taminareo dia fanahy sy fiainana verina indray zany le teny hoe fanahy eto ny teny izay nolazaiko taminareo dia fanahy sy fiainana mijery baiboly maromaro a fanaoko mandrakariva moa rehefa manao fikarohana tsy maintsy mijery hoe inona moa zany lazainy teny frantsay inona lazainy teny anglisy dia mijery any amin'ny hoe manao ahoana kosa amin'ny teny loharano na ny teny fototra any amin'ny teny grika sy amin'ny teny hebreo zavatra nanaitra dia ty misy teny anankiray izay miverina indro ao amin'io andiny fahatelo amby enimpolo io ka ny anankiray miaraka amin'le teny hoe fanahy ny anankiray ny teny miaraka amin'le teny hoe fiainana fa sady tsy voadika any amin'ny teny anglisy tsy voadika any amin'ny teny frantsay tsy voadika ato amin'ny teny malagasy dia gaga fotsiny aho hoay fa ahoana io teny io an dia ilay any amin'ny teny hebreo ataony hoe hema hema H-E-M-A-H raha ohatra zany ka apetraka eo le teny hoe hema dia hoe ny teny izay nolazaiko taminareo dia fanahy hema sy fiainana hema ny fanahy hema ny dikany dia hoe fanahy mibitsika fahendrena ao am-po ao an-tsaina ary ao amin'ny fanahin'ny olona anankiray zay zany ny dikan'ilay hema tsy hoe fanahy fotsiny zany ny resahany eo fa ny teny izay nomeko anareo izy dia teny izay mitondra mibitsika fahendrena ao anatin'ny fo ao anatin'ny saina sy ao anatin'ny fanahin'ny olona dia rariny raha ohatra ka tsy voadika le hema hay lavabe le izy dia najanony fotsiny hoe ny teny izay nolazaiko taminareo dia fanahy sy fiainana point dia anjara mpitoro teny na ny mpampianatra no manazava hoe zao ity fanahy izay nomen'Andriamanitra ity zaminy hoe aza dinoina fa ny fahendrena zay anananao dia mbola ilay fanahy mahavelona no manome azy amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra zay ny mahatonga ny apôstôly ilaza hoe zay rehetra tsy manam-pahendrena aoka izy angataka amin'ny tompo izay hanome azy maimaim-pona fa rehefa angatanao ny fahendrena dia hoy Andriamanitra hoe jereo ao amin'ny teniko fa ao an dia misy fahendrena ho an'ny fonao ho an'ny sainao sy ho an'ny fanahinao zay ilay hoe fanahy hema dia
ilay fiainana hema indray ny heviny de zao fiainana anaty sady tsara no kanto fiainana anaty sady tsara no kanto de tiany tena goavana amin'ilay heviny ka mandresy ny fahafatesana fiainana anaty sady tsara no kanto ka mandresy ny fahafatesana ary io lay tsy maintsy nananganana ny Jesoa tamin'ny maty satria io fiainana zay entiny tenin'Andriamanitra io de fiainana tsy azo ny fahafatesana idina ao am-pasana ary zay no anambaramy Jesoa ny teny zay aloky ny vavany ao amin'ny filazantsara soratany Jaona dia misy teny anankiroa samina dikatsika amin'ny teny malagasy hoe teny ilay mivakitsika teo any amin'ny Jaona toko voalohany hoe tamin'ny voalohany ny teny tao amin'Andriamanitra ny teny dia Andriamanitra izy dia tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany raha tsy izy dia tsy nisy naharina zao zavatra rehetra zao ny teny izay lazainy amin'io dia ilay teny amin'ny teny grika hoe logos ny teny hoe logos efa nampianariko ty fa averiko ihany ny logos dia teny izay mety amin'ny olona rehetra amin'ny toerana rehetra amin'ny fotoana rehetra amin'ny toejavatra rehetra meko ohatra anankiray izay efa ainao tsara ianao fa toy izao nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay zany zao a logos mety io a any États-Unis mety io a any Afrika mety io a any Anjanomanalina mety io eto am-popo rehefa mety olona dia mety io mety amin'ny olona rehetra natao amin'ny olona rehetra fa ilay teny zay lazainy Jesoa eto amin'ny Jaona toko fahaenina ny andiny fahatelo amby enimpolo rehefa nilaza izy hoe ny teny zay nilazaiko taminareo dia efa nahazo fiainana tsy logos fa io le ataony hoe rema fanoratana ny rema RHEMA ny rema indray a dia tenin'Andriamanitra miantefa amin'ny olona tsirairay manokana ho azy ny reman'Andriamanitra ho ahy a tsy rema ho anao ohatra zany hoe na ny tenin'Andriamanitra natao amin'ny olona rehetra iombonany olona rehetra na ny tenin'Andriamanitra natao an'ny tsirairay avy na dia tsy mitovy aza dia samy afaka mitondra fiainana sy fanahy manarina fiainana araka ny fampianarana ny tenin'Andriamanitra teo nahoana no manana izany toetra izany ny tenin'Andriamanitra fanontaniana goavana zay nahoana no manana izany toetra izany na ny logos na ny rema ny valiny dia tsotra ary ho jerentsika raha mpitso ny amin'io valiteny io ny valiny mahatonga ny tenin'Andriamanitra na ny logos na ny rema hanana an'izany hery manome fiainana tsy resy ny fahafatesana zany dia noho ny fanahy masina da jerentsika kely eo amin'ny Jaona toko fahaefatra ambin'ny folo Jaona toko fahaefatra ambin'ny folo ny andininy fahadimy ambin'ny folo hatramin'ny fahafito ambin'ny folo Jaona toko fahaefatra ambin'ny folo ny andiny fahadimy ambin'ny folo hatramin'ny fahafito ambin'ny folo
hoy Jesoa raha tia ahy ianareo dia hitandrina ny didiko ary izaho hangataka amin'ny ray ary izy hanome anareo mpananatra hafa mba ho eo aminareo mandrakizay dia ny fanahy ny fahamarinana izay tsy azon'izao tontolo izao ho raisina satria tsy hitany na fantany fa ianareo ny mahafantatra azy satria mitoetra eo aminareo izy ary ho ao anatinareo. Anisan'ny anankiray amin'ilay antsoina hoe tenim-pahefana rehefa manao asa ny fifoazana ny mpiandry io teny nambaran'i Jesoa io tena lazay ny mazava tsara. Averiko ilay 17:7 ny fanahy ny fahamarinana izay tsy azon'izao tontolo izao ho raisina. Zay ny mahatonga ny hoe misy olona rehefa miverina Jesoa amin'ny andro farany, misy olona hitsangana amin'ny maty fa tsy hoany amin'ny fiainana mandrakizay satria tsy manana an'ilay fanahy masina zay mitondra ny tendry na logos io na rema mandresy fahafatesana. Tsy misy ao anatin'ilay olona lay izy dia raha voatsao io dia tsisy hevitra. Aza mitonatonana mihitsy zany ka milaza hoe ka zany mba efa vavaka tao am-bopo ihany fa zany hoe nanaraka sipany nandehanako tao hoe ny sipanao tafiditra fa ianao zay no izy. Dia misy olona ka io nge zavatra everiny fa ny fomba fisainany ny fipetra apetrany no ahafahany mandova ny fiainana mandrakizay. Non, tsy azon'izao tontolo izao ho raisina satria tsy hitany na fantany fa ianareo no mahafantatra azy. Jesoa tena intelligent. Finaritra mihitsy rehefa mandinika amin'itony izy hoe tsy azon'izao tontolo izao raisina satria tsy hitany. Zao tontolo izao zany tsy mahita lay fanahy ny fahamarinana. Isika zany tokony mahita fa hoanao izy tsy hitany na fantany fa ianareo no mahafantatra azy. Zany hoe ianareo koa za tsy mahita. Jesosy na madanza tena etsara koa ty banty satria mitoetra eo aminareo izy ary ho ao anatinareo. Maninona moa tsika zany tsy mahita ny fanahy masina satria ao anatintsika izy. Atsangano ny tanany zay efa nahita maso ny tsinainy. Ny tsinainao aza tsy hitanao fa aizany misy ny tsinainao ao anatinao ao ka ny zavatra ao anatinao tsy ho hitanao fa ho aseho ny tenin'Andriamanitra kosa hodinitsika zay rahampitso hoe zareo tsara fa io fanahy masina io dia fanahy ihany koa. Mahafinaritra ny fantanina nataon'ny anankiray taminareo rehefa ny raha vao omaly. Tena tiako be le izy dia nraso fa ozaraiko zay rehefa veo izy izy hoe aonao zany pastera Andriamanitra ray zany dia fanahy dia ahoana koa zany mahaposible ny hoe Jesoa dia fanahy dia mifanahy masina fanahy misy fanahy be deaibe ve zany ty resaky ty. Teo za zao izy ao any anaran'ny dadanareo dia tsy omeko le izy satria manjary fantatrareo le olona fa lao ny any raisiko. Za zany ny anaran'ny dadanay dia Rakotobe. Dia rehefa niteraka izy dia niteraka ny lahy voalohany izy dia nataony hoe Rakotobe Yann. Dia niteraka ny lahy faharoa dia nataony hoe Rakotobe Yann. Dia niteraka ny lahy fahatelo dia nataony hoe Rakotobe Yann. Za zany io dia mbola niteraka faefatra fadimy fahenina fahafito izy fito zay no zanaky papa sy mamanay dia samy Rakotobe daholo izahay. Mazava ve fa samy Rakotobe fa samy manana koa ny mahisy azy. Andriamanitra ray dia fanahy, Jesosy Kristy dia fanahy, ny fanahy masina dia fanahy fa samy manana ny mahisy azy. Iny problemanao
fa zavatra iainanao andavanandro zany afangay no hoe ny anaran'ilay dadany a dia Rakotobe ary ny zanany rehefa teraka dia natao hoe Jean-Louis. Tsisy Rakotobe. Alors là, c'est un problème. Mais koatra anankiray fotsiny ianao a. Zavatra niainako moa zany nianatra matetika zaraiko. Rehefa nianatra tany Israel zay a, dia manao visa, dia mahazo visa ray volana aloha ianao. Dia rehefa tonga any zay vao makany amin'ny ministeran'ny atitany manao ny fanalavana n'ilay visa ho herintaona. Vao miditra ao amin'ny birao ianao, mitondra ny passeportinao, ny zavatra voalohany jerendrareo dia hoe mitovy ve ny anaranao sy ny anaran'ny ray niteraka anao. Zay ny voalohany. Raha vao tsy mitovy dia tsy maintsy averina aloha ianao mivoaka dia mitady ny fomba rehetra hanaporofonao fa tena zanaky olona io marina ianao. Ny ray kilasy tamiko rehetra tsy nisy nahazo herintaona fa za 10 minitra monja nanaovana ankety atao any dia tonga dia azoko ny visa herintaona. Satria manino ny anaran'ny dadako Rakotobe ary za Rakotobe. Danse zany a. Tena nakakolesina be mihitsy io hoe wow, ay ve tena zava-dehibe ity hoe ny ray sy ny zanaka mitovy. Zany mba ianarana zany ry bandy a. So dia hoe ny azany ny anaranao ohatra hoe Rakotobe dia ny zanakao tonga dia hoe Mbappé. Ohatra zany meko anao zany fa amin'izay mantsy mba ho azonao tsara hoe tena mifanalavitra ohatra ny tsy misy avaratra. Tena mazava tsara mihitsy zany ary zay ny dikan'le hoe Andriamanitra dia nahary atsika araka ny endriny. No arina araka ny endrik'Andriamanitra isika. Andriamanitra ray dia fanahy, Jesosy Kristy fanahy, ny fanahy masina fanahy dia ataovy hita ao anatin'ny fiainanao koa fa hatrany amin'ny anarana aza dia misy raisinao avy any amin'ny ray aman-dreninao. Hivavaka isika. Makasitraka Jesosy fa mazava ny teninao. Ny teny izay nomeko anareo fanahy sy fiainana. Misaotra no ny anomezanao izany teny miantefa aminay tsiraray avy ary samy manana anjara amin'izany izahay mety tsy mitovy ny teny manaitra avy aminao ka miantefa aminay tsiraray fa ny mazava aminay kosa dia ity nomenao fiainana be dia be izahay ary fiainana mandresy fahafatesana. No porofonao zany tamin'ny itsangananao tamin'ny maty ary mbola porofonao koa amin'ny anomezanao anay ny fananao masina tamin'ny andro Pentekosta. Abedakay fenao am-pelantananao indray ny fotoananay raha ampitso ahafanay mandinika tsara ny teninao hahasoa hahatsara ny fiainam-panahinay. Amin'ny anaran'i Kristy Jesosy raha eo nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Oria ny tsodrano ny hira 720 ny andeniny faharoa. Oka iara-mitsangana isika reva. Ho tanteraka amintsika rehetra ny tsodrano tonona amin'ny anarany tompontsika. Andriamanitra rainy Jesosy Kristy tompontsika ne hitaridalana antsika mandrakariva amin'ny fanahy masina. Haizantsika mandray tokoa ny teny fiainana avy amin'ny Jesosy Kristy tompontsika dia fiainana mamerina amin'ny laoniny izay mety ho fahasimbana fa fiainana be dia be mitondra hery sy fandresena ny fahafatesana ihany koa. Amen.
ho an'andriamanitra irery amin'ny aneny voninahitra amin'ny anarandray sy ny zanaka ary ny fanay masina amen.